assurance AVA tsinjovidian'izao no avy ny fianakavianao aro manolotra ho anao ny logité. Bijouterie Pantsu manolotra anao ny logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny logité. Yokany fahombiazany miaraka amin'ny Castel manolotra ho anao ny logité. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 10 centilitatra. C'est un vrai délice. Avec Bonobon, logité rempli d'émotions. C'est mou. si doux. Mogul, c'est trop bon avec logité. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. manolotra ho anao ny logité. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous présente Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabanareo amin'izao takariva ny alatsinainy voalohan'ny herinandro izao fa 4 ny volana martsa kosa nefany tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ireto ny lohatenitsika. Hatramin'ny androany isa efatra ireo vehivavy milaza andray anjara amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Miantsony amoahana ny orinasa Tico ireo mpiasa eo anivony ity orinasa ity amin'izao fotoana izao taorian'ny fampiatoana ara-teknika. Maresaka iraisam-pirenena miisa 8 hetsy ireo tanora nanao fihetsiketsehana tao Washington androany manohitra ny fampiasana basy ankalalana. Ampifaliana taky ny mahazatra tompo kilasy tompoko vavy no hitsidianay tokantranonao amin'izao takariva izao asaina fanajana ihany koa ianao anaraka ny logité hatramin'ny farany. Iaraka amin'ny gotolipitsika rehefa ao anatin'ny tapany faharoa ijery ny vaovao ny fanatanjahantena ihany koa ary ny akon'ireo seho arakanto izay niseho nandritry ny farany herinandro lasa teo fa zao aloha dia iaran'olotra aminao ny actus ny la une ny tenako sy Sonia Andrenirina. Taona 2024 taona ny fifidianana hatramin'ny androany dia misa 4 ireo vehivavy izay milaza handray anjara amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Manohana azy ireny moa ny ankamaroan'ny olona ho an'ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena mety hanova ny toeran'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany fiovana izany raha ny fanazavana izay voarainy Rina Andriamalala sy Anja Rakotonorainy androany. Ilaina ny fandraisana andraikitry ny vehivavy eo amin'ny firenena manaiky ny fitantanan'ny vehivavy ny ankamaroan'ireo olona raha ny fanazavana voaray efa maro ny lehilahy ny fandimby ary zava-dehibe ny vita saingy tsy nisy nahita ampivoarana amin'izao andro ny mira lenta izao tsara raha ny vehivavy indray no mitarika raha ny fanazavana hatrany. Amiko aloha tsy maninona raha vehivavy mitondra firenena rehefa manana kompetensy izy satria ireo zavatra ny enarana io fitondrana firenena io fa tsy resaka hoe lehilahy ihany mahay. Amin'izao tsy fanjanahana izao indray dia raha mipetraka sika manao hoe ny vehivavy dia olony fo, vehivavy koa olona zany hoe afaka mandamin-javatra tsy misy maharatsy an'ilay hoe vehivavy ny filoha amin'izao tsika miteny izao satria mety mandamin-javatra koa zany amin'ny raha pirenena raha pitahaina amin'ilay hoe raha hoentiny andavanandro ny vehivavy nety zoro occupante foana raha amiko aloha dia mety tsara fa le mpitondra le lehilahy rehetrarehetra tsy tsisy nanjary daholo teto amin'ny firenena. Leo indray aloha mba izy vehivavy hitondra eto. Raha hoe ny vehivavy mitondra ny filoham-pirenena aloha mety ho ety satria be dia be ireo lehilahy teo aloha manontondra fa tsy hita zany izay tena hoe fiainana niova sy fiovoarana
fa raha ohatra hoe misy vehivavy mitondra dia izay vonina ny vidy. Le zany a tsara aloha raha vehivavy no mitondra an'ilay firenena satria lehilahy foana no fandimby teo ary na le kajikajy politika ary aloha mba amin'ny vehivavy indray ny hitondra azy aloha azonao satria zany le eto amintsika aloha le mpitondra efa makale hoe be hevitra fotsiny be kabary nefa le asa atao tsy isy vita. Amin'izao mbola toerana misy ny firenentsika izao aloha firenena mbola tanorotsika dia mbola tsy mety amin'le rafitra ny fiarahamonina sy ny toe-tsaintsika le izy fa raha ny tena tokony izy aloha dia tsy hoe mananana fa ny vehivavy isan'ny tena mahavita ary isan'ny tena mahakarakara ny tokantrano izy ka raha firenena ny karakarainy ngambo za hoe tena tsy dia anano sarotra zany. Ho an'ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena raha nisy totoavina malagasy no jerena dia mbola tsy zakantsika ny fitantanam-behivavy. Etsekilany kosa mety hanana tsara ny toerana Madagasikara izany satria izy no firenena afrikanina faharoa entim-behivavy aorian'ny Liberia. Ary raha hoe fijery sur le plan international moa zany ny any ivelany dia faly ny any ivelany satria tsika zao anatin'le hoe objectif de développement durable hoe hatramin'ny 2030 2015 et 2030 voasoratra ao amin'ny objectif fahadimy zao dia hoe parvenir à l'égalité des sexes. Zany aloha zany mbola tanjony zany fa mbola hita eo moa zany araka ny lazaiko teo hoe misy fiazakazahana amin'izay sy fanetanana sy fanabeazana zay vao tonga amin'izany dia ny raisam-pirenena moa zany faly raha betsaka amin'ny vehivavy ary raha za manokana maniry hoe be dia be ny vehivavy tonga eo dia vehivavy ndray moa tonga eto amintsika. Marina fa efa misy sa-efatra ireo vehivavy milaza ny ilatsaka ho filoham-pirenena Eliana Bezaza, Arlette Ramarson, Nini Doni ary Sara Rabiarso. Anatin'izay ankatiny fifidianana taom-pifidianana izay indrindra dia efa miverina indray ve izany sy ny fampiroroana amin'ny alalan'ny fanapoahana maro samihafa. Fanontaniana izay napetraka ireo mpanara-baovao raha nahafantatra fa nisy nitoraka grenady ny sabotsy alina teo ny Brown Fohibe ny antoko HVM etsy Antanimena. Tsy nisy moa ny ainana fohy saingy nisy kosa ny faratrana sy ny fahasimbana vokatra ity fipoahana ity ny antso ho amin'ny fitoniana sy nametraka ny raharaha teo ampelantanana ny mpanao famotorana moa ny filohan'ny antoko HVM Andriamatoa Rivo Rakotovao. Nanao fanadihadiana mikasika izay Jerry Edouard sy Stéphane Rakotomalala. Sabotsy tokony tamin'ny 6 ora sasany alina no naheno fipoahana ireo olona teny amin'ny faritra Tanimena teo amin'ny fohibe ny antoko HVM. Tsy voafaritra ireo olona nahavan'ny ity asa ratsy ity saingy nahatsikaritra olona miisa roa nitsoaka ny azony elankelatran'ny cheminot sy ny malakam ireo izay sendra teo amin'ny manodidina. Vehivavy iray nijoro teo amin'ny manodidina no naratra vokatra izany. Fiara nitondra mpanao gazety sy moto sendra nandalo no niaran'ilay fipoahana ihany koa saingy tsy nisy natahorana ny ain'ireo olona ireo. Tsy tody sy tany amin'ny tanjona kosa ny fanapoahana grenady satria fitaratra miaro amin'ny bala sy fipoahana no sendra ilay grenady. Tsy aivina fa toeram-piasan'ny masoivon'ny Etazonia teo aloha ity niraisy ny antoko HVM ho ataony Fohibe ity. Mametraka fanontaniana ireo mpanara-baovao miverina indray ve izany ny fampiororoana amin'ny alalan'ny fanapoahana maro samihafa. Manoloana indrindra no nananomeloka no sady ny antso ho an'ny fitoniana ny filohan'ny antoko HVM. Na mety tsy hitovy-hevitra aritsika dia andao ny mpanao politika rehetrarehetra satria politika nyresahana mba hiaraka hiady amin'ireny. Tsy mitondra maka izy ireny ka raha ohatra anatin'ny herisetra anatin'ny ororo dia dava sasany hanomboana sady an'ity resaka fifidianana ity dia mety manamarina ny ahany olona amin'izay hoe misy olona zany teto amin'ity firenena ity niezaka hatramin'izay ny hoe raha voahoany amin'izany fifidianana zany dia korontanina ny firenena tsy ao anatin'ny herisetra na sanatria ny eritreretin'ny sasany fa rehefa tsy miheviny no tonga eto dia mikorotana ny firenena. Teny an-toerana avokoa ireo mpitandro ny filaminana raha nandre ilay zavantranga heverina fa hampiasa ireo rakitsary voaray tamin'io alio izy ireo amin'ny fanadiadiana izay ho ataony. Hoe ny Tsimbazaza isika toy androany alatsinainy ny fivoriana tsy ara-potoana fahatelo ny antenimieram-pirenena ao Tsimbazaza. Raha toka ny volavolan-dalàna mikasika ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana no tao anaty fandaharam-potoana androany dia ny volavolan-dalàna mikasika ireo rijateny-dalàna momba ny fifidianana no tena iompanan'ireo mpanara-baovao mitady ny maro anisa ny andany sy ny na ny ankilany. Jerry Edouard sy Stéphane Rakotomalala hatrany no mitondra ny antsipirim-baovao.
efa naneo ny fahavononana hahitana maromaritra iraisana ny Prime Ministre Olivier Mafaly Solonandrasana. Tsy mety mahazo ny maro anisa na ireo solombavambahoaka mpanohitra na ireo pomba ny fitondrana. Reto farana izay manatombo amina isa vitsivitsy manantena ny havita andresilahatra député hazona ny isa ilain'izy ireo. Nanohevitra manoloa ny ora teo ny filoham-pirenena nandritry ny diany tao amin'ny distrika ny Sandra ny farany herinandro teo. Nambara amin'ny fahofanohizana ny fampandrosoana hametrahana fifandimbiasan'ny mpahefana hampanarahana ny toetrandro ireo rizan-teny-dalàna izay voafeny tondrozotra teo aloha izany hoe mba ny lalam-panorenana no atao fototra fa tsy ny tondrozotra no tena tanjona amin'ireo lalam-pifidianan'ireo. Nisy raha teo ny fakan-kevitra tany amin'ireo ambaratonga mpahefana sy ny fiarahamonina maro tamin'ny taona 1994 sy ny taona 1995. Tsy mandà ny fisian'ny fanatsarana tokony atao ny filoha mba tsy ho fanoherana miorina amin'ny foto-kevitra no misy. Arak'izany andraikitra ireo solombavambahoaka ny handany na tsy ireo volavolan-dalàna ireo. Ny talata fahatelo ny volana aprilo avy izao no handaniana indray ny volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Fa natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny CCI Vato ny tetikasa PAPSP na ny paikady ampivoarana ny sehatrasa ampanjakana. Tetikasa izay ametrahana ny vinapam-pandrosoana marina eny anivon'ny vondrom-bahoaka paritra Itsinjaram-pahefana. Kaomina misy 2,7 tamin'ireo nandray anjara no nahazo fambatsim-bola amin'ny tentina 5,10 tapitrisa ariary tsirairay anatanterahana izany tetikasa izany. Tiarzina Zafindramanana. Anisan'ny tetikasa entina nantsarana ny asam-panjakana ny tetikasa PAPSP. Tetikasa izay iarahana amin'ny banky iraisam-pirenena. Maro ireo kaomina nandray anjara tamin'izany saingy arivo latsaka ihany no nahafeny ireo fepetra takiana ahazona famatsim-bola. Fepetra takiana ohatra ny fananany kaomina iray taratasy mazava mikasika ny fandanim-bola tamin'ny taondasa. Everina hitondra fampivoarana ireo kaomina ireo arak'izany ny fahazona izao satria ahafahany maneho ny foto-drafitrasa ao amin'ny kaomina io. Ambeten'ny filoham-pirenena Hery Rajaonamampianina raha teo izany, miaingana anivon'ny vondrom-bahoaka amparitra Itsinjaram-pahefana ifotony izy ny fampandrosoana ny Madagasikara. Androany no anehoantsika fa ny safidy ny ametraka ny Fitsinjaram-pahefana isika. Efa teny filoham-pirenena io ary matomatesako ny ampandrosoan'i Madagasikara amin'ny faritra rehetra misy eto amin'ny firenentsika ary androantsika dia ampiseho androany amin'ny endriny hifandrasoko klasiko mivary. Avely teto androany fa tsy ny filoham-pirenena irery no tokony hijoro hiteny hoe ampandroso ity firenena ity fa ianareo rehetra be ny tanàna izay tonga eto tsy vita indray andro ny fampandrosoana ny firenena tompoko lasy tompoko vavy. Misy ireo manosika manontany anareo hoe aisany vitanareo anatin'ny ray andro anatao zao nefa misy mantany dia zao 10 taona ty firenena ity. Ary izy aisany ray anjara atao anatin'izany mbola latsaka ao anatin'ny antsana lalina mbola sady manototra an'izany isika no manarina sy manangana fa tsy maintsy tanterantsika mifananganana tompoko lasy tompoko vavy. Ao anatin'ny efa taona no anatanterahana ny tetikasa izay arahana fanaraha-maso raha ny fanazavana. Nampanantena ny anaraka ny fepetra rehetra ampiasana ny vola ireo ben'ny tanàna. Nisy ho tena azy ireo androany ny ben'ny tanàna ny Vato. Makasitaka Andriamatofilo manome toky izakay ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna fa aloha izany kaomina tsara tantan'izany. Izahay raha tokoa tsy maintsy mbolontsana ny vahoaka mpifidy amin'ny alalan'ny zava-bita ny foto-drafitrasa-pamandrosoana any tanàna. Ankoatr'izay dia notolorana moto ihany koa ireo délégué miasa eny anivon'ny kaomina androany. Fa toy an'izay vaovao izay hatrany dia ilana fepetra maro ny fametrahana ny faritra ekonomika manokana. Miankina amin'ny fahafenoany ireo fepetra ireo ny fahalavorariana izany ao amina firenena iray ho an'i Madagasikara mbola mila fandiniana ny mikasika ireo fepetra ireo. Nanao fanadiadiana miary ny Irina Rananja sy Stéphane Rakotomalala. Tokony hiteraka fandrosoana ho an'ny firenena iray ny fametrahana ny faritra ekonomika manokana raha toka feno ireo fepetra rehetra mifanaraka amin'izany. Isan'izany ireo fepetra apetraky ny lalàna sy ny mikasika ny fandriam-pahalemana.
raha feno ireo fepetra rehetra ao anatin'ny tokony hafahantsika manao GDS ireo tsisy tokony sakana mihitsy ny tsy hanaovantsika le GDS satria ny tanjona dia tsotra hoe ahoana ny handehanany toe-karem-pirenentsika mba handefaran'izay haingana indrindra mba hisitrahany vahoaka malagasy rehetra tombotsoa ao anatin'izany zavatra rehetra zany. Ahoana amin'izay raha ohatra ara ity le lalàna mifanaraka amin'ny lalam-panorena antsika ka hahitany vahoaka malagasy tombotsoa mandinga amintsika hoe ahoana amin'izay ny lafiny resaka ara-tany, ahoana ny lafiny amin'ny resaka hetra satria na fomba fanaovana collecte na hetra ao anatin'le GDS tokony mifanaraka tsara ao anatin'ny voalaza ao anatin'ny constitution zany. Mbola mila fandiniana lalina ny mikasika ireo fepetra ireo raha ho an'ny Madagasikara. Antony safidianana ny ZES ho anisan'ireo loha hevitra hodiniana mandritra ny lohabary an-dasy mikasika ny toe-karena izay ataon'ireo mpisehatra amin'izany. Ireo fepetra takina entina hanaingana ny toe-karena malagasy izay no loha hevitra amin'ity andiany voalohany totosain'ny CREM na ny faribolan'ny mpandinika ny ary sy ny toe-karena malagasy ity. No amafisin'ny filohan'ny Repoblika Malagasy androany, nandritra ny fanokoafana tamin'ny fomba ofisialy ity lohabary an-dasy ity, fa ilaina ny fotoana sy ny faharetana azona ny fivoarana maharitra. Qui peut imaginer ici que l'on pourra développer iza no afaka mihevitra fa azo atao ny mampivoatra ny sehatry ny fitrandrahana ao anatin'ny fotoana fohy nefa mahatratra 10 taona mahery ny fepotona ahitambokany avy amin'ny famatsim-bola eo amin'izany sehatra izany. Tsy tokony hijery ny 2 taona sy ny 3 taona isika rehefa manao vina satria ny mahery ny 30 taona no imason'ny ireo mpamatsy vola. Adihevitra maro no tanterana ao anatin'ity hetsika ity ahafahana mamantatra ireo tohana eo amin'ny fandrosoan'ny Madagasikara sy ahafahana mamoaka vahaolana mifandray amin'izany. Hotsoahina avy amin'izany ihany koa ireo sehatra laharam-pahamehana ho an'ny fandrosoana. Izy ny feikevitra ivoaka aorian'ny adihevitra afaka herinandro vitsy ho an'ireo mpisehatra politika sy ekonomika eto Madagasikara. Sento anatin'ny dokam-barotra isika iverineto afaka fotoana fohy. Soranao mbola miaraka aminay amin'izao fotoana izao hiditra ao anatin'ny tapany actu isika miantso ny hamoahana ny orinasa Tico ireo mpiasa izay ao aminy. Izany moa taorian'ny fanambarana ny herinandro lasa teo izay nataon'ny mpampiasa fa iroso amin'ny fanakatonana teknika raha tsy ahivina moa dia niroso tamin'izay fanakatonana ara-teknika izay ny mpampiasa no ny tsy fahazoana taratasy mpitrandrana ara-tontolo iainana. Manao antso avy amin'ny fanjakana ireo mpiasan'ny AAA mba hijery azy ireo manokana amin'ny fiatoana arak'asa. Raha ny fantatra dia mpiasa manodidina ny 700 amin'ireo mpiasa 520 sy 700 amin'ny orinasa no voaterina mpiatoana tamin'ny asany. Izany dia vokatry ny fikatoanana efa volana maro. Bolana zany zay anampisa-ndray ny tsy anasa irenireny eraky ny lalana dia inona mba fiahina tokony atao anay dia mangataka ny ministry ny mponina zay hoe mba jereo re zay va ao le olanay endrasanao faty ohatrany omby ve tompoko le mponina na le vahoaka miasa ao amin'ny AAA na ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina dia tianay ianao mba hijery akaiky an'izany satria maro ireo olona izay mpiasa ao anatin'izany AAA izany tsy mananasa ao ihany koa ny resaka sosialy mangataka re tompoko mba tena horaisinao an-tanana izany satria ianao milaza fa mila fisandratana nefa izahay ohatrany somary tsy tratra tao anatin'izany. Marihina fa antony nanakatonana ny orinasa ny tsy fananana ny taratasy ara-tontolo iainana ahafahana mitrandraka izay indrindra no nanosika azy ireo andefa ireo mpiasa amin'ny fiatoana ara-teknika araka ny voalazan'ny 7/12 ao amin'ny lalàna 3 tsipika 420 mikasika ny asa. Atahoran'ireo mpiasa kosa etsy andaniny ny anampian'izy ireo ny isan'ireo tsy anasa ary atapaka tanteraka ny fifanarahana arak'asa raha tsy voavaha ao anatin'ny enim-bolana ny olana.
Mialohan'ny anohizantsika ny vaovao maro samihafa dia misy fampitam-baovao voaray vao izao arivo izao avy tamin'ny zandarmarim-pirenena ny Trangana loza Matsiravina ny tao Raminafana amin'ny lalam-pirenena fadimy amby roapolo ao amin'ny distrika ny Fanadina iny. Taxi brosy iray mampitohy ny Vohiparara sy Ranomafana no nidina lalana sady fidinana no fiolanana saingy no foany camion iray latsaka tamin'ny antsana amin'ny ankavanan'ny lalana moa ilay fiara taxi brosy ary avy hatrany dia nifatratra tao anatin'ny ranona andriamamovoka. Tsy rendrika tanteraka fa mbola nipoitra moa ny antsasan'ity fiara ity. Namonjy avy hatrany kosa ny fokon'olona izay voatery ny sikotra tsirairay ireo olona tao ka ny safolo no naratra ary telo no maty, vehivavy ny roa ary lehilahy ny iray. Nalefa aingana tao amin'ny CSP2 Ranomafana moa ireo naratra ary avy eo nentina tany amin'ny hôpitaly tany Fianarantsoa saingy nisy vehivavy iray nefa rehefa tonga tany no namony ainy efatra araka izany no maty raha ny vaovao farany voaray mbola manao ny fanadiadiana any an-toerana kosa amin'izao fotoana izao ny borgady ny Ranomafana. Fa ho an'ny Bongolava kosa indray nahitana vokany tsara indray ny fifanampian'ny mponina sy ny zandary tany amin'ny distrika ny Tsironomandidy ny herinandro lasa teo. Omby miisa 20 no voaverina tamin'ny tompony rehefa ny fanenjehana oramaro tamin'ny dahalo mitatitra ny vaovao miaro ny Irina Rananja sy Stefan Rakotomalala. Omby miisa 20 teny ampelantanan'ny dahalo no voaverina tamin'ny tompony ny sabotsy fa 4 martsa lasa teo no ny fiara-miasan'ny zandary sy ny mponina ho fiaonana fokotany Ambatomento Ferme distrika ny Tsironomandidy. Ny aliny zoma 13 martsa no nanafian'ireo dahalo ireo mpiomby vitsivitsy tompony omby ka sady nitifitra izy ireo nandritra izany no namoaka ireo omby. Lehilahy iray isan'ny tompony omby no voatifitra tamin'izany. Niezaka nanaradia ireo dahalo avy hatrany ny mponina no sady niantso ny zandarmariam-pirenena. Ireto farany izay tonga ny amaly ny antso io aliny io ihany niaraka tamin'ny zandary avy amin'ny toby manodidina izay niandry ireo kizy no heverina fa andalovan'ireo mpangalatr'omby. Ny zarazara ireo dahalo ahasaritra ny fanarahandy azy ireo saingy tsy nikely soroka ny mpanaraka izay mbola niampy ihany koa ireo zandary avy amin'ny équipe légère d'intervention ao amin'ny groupement Bongolava. Tokony ho tamin'ny iray ora sasany ary ny maraimben'ny sabotsy 14 martsa no nitsaoka nanao resy tsy niady ireo dahalo sasany ka namela ny omby miisa 20. Nitohy hatrany kosa ny fanenjehana ireo hafa izay mbola nitondra ireo omby 12 ambiny ka ny atoandron'io 14 martsa io tokony tamin'ny 12 ora sasany no nahatratrarana ireo omby. Efa nandositra kosa nefa ireo dahalo nitondra azy ireo. Raha ny fantatra dia efa pekadin'ireo dahalo ny mifampilaza mikasika ny toerana anovan'ny zandary fisafona ahafahan'izy ireo manafika vohitra mifanalavitra amin'izany. Maro amin'ireo trangana alatr'omby anefa no tsy tontosatra amin'ny farany noho ny fiara-miasa tahaka izao eo amin'ny mponina sy ny zandary raha ny tatitry ny zandarmariam-pirenena. Fa hijanona any amin'ny faritry Bongolava iny ihany isika satria dia tao amin'ny faritry Bongolava no nentin'ireo solotenan'ny mpanao kung-fu manodidina ny 4,000 isa nankalazana ny faha 70 taona nidiran'ny kung-fu teto Madagasikara. Ankoatra ny filaharam-be dia maro ireo hetsika nentin'izy ireo nanamariana izay fa 70 taona nidiran'ny kung-fu teto Madagasikara izay niaraka tamin'ireo manam-pahefana izay tonga marobe nanatrika izany tany an-toerana.
ho an'ny fahasalamana ny fandriam-pahalemana sy fampandrona maharitra ny Madagasikara. Izay ny akon'ny fankarazana ny fidirany kung fu tao teto Madagasikara izay natao tao Bonglava moa izany. Hita lafim-baovao hafa indray isika ary dia hoentinay amina toerana iray izay efa fantatrao ihany saingy nasy-panamboarana herinandro aorinan'ny nisokafany sy tamin'ny fomba ofisialy efa maro ireo mpitsidika ny zaridaina Nanosy ankehitriny manodidina ny 500 isan'andro ny olona mandalo eny amin'iny toerana iny. Ankisy tanora moa no betsaka mitsidika izany toerana izany raha ny Tsikaritra Miora Miarinjatova sy Zora Andriatsalama izay nidina teny antoerana androany. Raha ny Tsikaritra izy ireo hatrany dia mbola madio tsara avokoa ny zaridaina rehetra noho ny fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpiandry izany toerana izany. Alatsinainy ny andro na izany aza feno olona mipetrapetraka hatrany eto amin'ny zaridaina Nanosy. Tsy vitsy ihany koa ireo ray aman-dreny mitondra ny zanany milalao amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Isan'izany Ihaja no safidiny handalo eto rehefa alatsinainy mba hisorohana ny fisisiana be rehefa fotoana tsy fianaran'ny mpianatra. Dia mitondra ankizy kely milalao hoe tsy azo ny tena marina io izany hoe juste ohatran'ny fotoana hoe 15 minutes fotsiny nge no andalovako eto. Ahitana toerana maro azo ilalaovana rahateo ety toy ny katro, sabatra, kianja fanaovana tsipy kanety be ary ity toerana kely fanaovany amiskety ity isan'andro. Tany amin'ny parkina foana izay nanao ary amin'ny ABC school ary fa manao piasa tsy mamasina manko izay dia mba mahita an'ity dia miandry an'ity vo fotsiny sisa. Ankoatra ireo hisarobidy sy ny namany indray vao izao no mandalo ety. Saingy manararoatra maka sary avy hatrany izy ireo mba ho alefany amin'ny tambazotran tserasera Facebook. Taloha taty feno maloto be dia zao feno zaridaina mahafinaritra. Ie dia izay mihitsy nahatonga anay hoe aloha mba ety dia ety maka sary tsy mahita ambanivohitra. Amin'ny 7 maraina hatramin'ny 4 no misokatra ny toerana. Ny Ministera Univy ny Fiadidiany Repoblika misana ny tetikasa ny filoham-pirenena, ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana no mitantana vonjimaika ity toerana ity. Manodidina ny 504 ireo olona mifamezivezy eto isan'andro. Misy ny lamina napetraka hikozakizana ny toerana. Fanaraha-mason'ny olona tsirairay izany misy sécurité eto any anatina olona any. Misy eo amin'ny 110 izany izay zao ny ato. Hatreto aloha izany mbola voafehana tanteraka ny momban'ny ny fanombana sy ny manao maloto sy ny rehetrarehetra izany mbola voafehanay hatreto. Araka ny hitantsika izany dia azo hipetrapetrahana tsara ety azo ilalaovan'ny ankizy ihany koa ary raha ohatra ny hoe miandry fotoana ohatra ianao ety manodididina Nanosy ety dia malomaloka tsara azonao angalana sara azon'ireo namantsika mpanakanto koa anaovana clip mbola madio tsara aloha hatreto ny toerana herinandro mahery izay nisokafan'ity toerana ity mbola madio tsara no fisian'ireo mpikarakara maro samihafa ka manasa antsika izany ho avy ety toerana isan'andro isan'andro no mivony toerana ary tsy mitsy vitim-pitirana. Ho any ivelantsika manodidina ny valo hetsy androany ireo mponina nidina Andalabe tao Washington. Fototry ny fihetsiketsehana izay nataon'izy ireo moa ny fanoherana ny fampiasana basy ankalalana izay tadiavin'ny filoha Amerikana Donald Trump apetraka ao États-Unis. Fihetsiketsehana manan-tantara izay no azo ilazana ny fidinana an-dalambe nataon'ireo mponina teto Washington. Manodidina ny valo hetsy teo izy ireo androany no nandray anjara tao anatiny izay fihetsiketsehana izay anoherana ny fampiasana basy ankalalahana tian'ny filoha Amerikana Donald Trump apetraka eto États-Unis. Marina fa mbola vokatra ilay zava-niseho tao amin'ny lycée-ny Florida ny 14 febroary lasa teo ity fihetsiketsehana nataon'izy ireo ity. Teny baiko ny arahany rehetra tetony hoe mba tsy hisy intsony toy ireny. Manifestations se déroulent à travers tout le pays, du jamais vu.
mbola nytoy nandritra ity fihetsiketsehany ity moa ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo ankizy nanatry maso no izava-nitranga tao amin'ny lyseany Parkland. Anisany nampirahina ireo mpianatra marobe izay nanatevin-darana ny fihetsiketsehana moa invon'olona matsiravina niseho tao amin'ny lyseany Parkland iny. Raha ny fanadihadiana nataon'ireo tompon'andraikitra dia fantatra fa mahery ny 3 alina isan-taona ireo mamony ainy ao Etazonia vokatry ny basy. Hotoyan'izay dia nisy ihany koa ny loza izay nitranga tany Russie. Raha ivitoerana fivarotana iray na centre commercial tao Rosia no nirehitra omaly atoandro vokany olona mahery ny 12 no namony ainy ary 12 tsy hita popoka raha ny antotanisa mbola vonjimaika toerana mahasarika olona maro indrindra moa rehefa alahady tahaka izao ity centre commercial ity ka nabetsaka ireo niaramboina. Omaly atoandro tokony mitatao vovonana ora teto Rosia no nitrangany ilay aitrano matsiravina tao amin'ny efitrano fizerena sary mihetsika tato amin'ity ivitoeram-pivarotana teto Kemerevo no niandohan'ny afo. Nianaka vetivety ny afo ary mahatratra hatrany amin'ny 10 metatra toradroa ny efitrano may. Niotsaka ihany koa ny tafon'ilay ivitoeram-pivarotana ankoatr'izay. Na hervaika ny fahamaizana vokany olona 15 no namony ainy 12 tsy hita popoka raha ny antotanisa farany izay mbola vonjimaika hatreto. Manodidina ny 20 teo moa ireo olona efa tavavoaka mbola mitohy kosa ny fikarohan'ireo izay mbola tavela. Ahina mbola hitombo ny isan'ireo maty satria toerana anisan'ny mahasarika olona be indrindra ity centre commercial ity rehefa lahady. Mbola tsy voafaritra hatreto ny antony nitarika ny loza efa misokatra kosa ny fanadihadiana amin'izao fotoana mikasika ny mety tandrevaka tamin'ny tsy fanarahana ireo fitsipika amin'ny feny arloza ka niteraka faty olona marobe toy izao. Marina Faravanta ny vaonareny zava-nitranga ny ministra rosiana misahana ny tranga anaty amehana dia nigadona tetỳ an-toerana avy hatrany. Izay no vaovao azo natolotra tao anatin'izay tapany voalohany izay reto indray no miandratsika ao aorian'ny dokam-barotra. Ny mombamomba ny mika sy faniry ary ny akon'ireo lalao ara-panatanjahantena tamin'ny faran'ny herinandro iny no arahantsika ao anatin'ny ID Sport. Ao anatin'ny akosa no anarahantsika ny akon'ny fampisehoana izay nataon'ny Aina Koka tetsy amin'ny Plaza Ampeflo. Ary tovavy iray izay manana toe-batana miavaka satria manatombo avo roeny amin'ny tongony havia ny tongony havanana no entina amintsika ao anatin'ny hafakely. Anaraka dokam-barotra vitsivitsy araka izany dia Bernety indray Jerry Edouard sy Gotliba nolotra anao ny tapany faharoa ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Dia misaotra anao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao mandroso dia mandroso ihany koa ny fotoana efa miaraka amintsika eto ihany koa ny vahintsika satria dia ao anatin'ny tapany faharoa isika miaraka amin'ny masolavitra mivadika sy ireo zanam-pandarana efa voahomana miarabanao Sarah Jens. Ya mbola tsara tsika jiaby Sarah Jens. Sarah Jens zegny alefaso magia zany jumelle à l'envers anao zay jumelle à l'envers. Masolavitra mivadika ndahoatra. Ah bon? Ya. Tsara. Mbola tsara tsika jiaby ravoravo zegny mandalo amin'ny télé nareo efa elaela tsy hainohaino dia mba mivahiny mba manano juste apparition. Ya azafady ke tsy afangaro fa tato ato monko zegny maro ny manafangaronakay amina olo zay efa misy. Bon tsy maninona moa zegny fa anarana moa zegny tanimboanjo araka ny fitegny ny endrika tanin-katsaka ny bika tanimbomanga ary ny toetra zegny taningoavy. Ya samby magnano maso anazy ka za zegny Sarah Jens. Sarah Jens. Ya za koa ravoravo zegny mahafantatra anareo tsy resaka lava moa tsika zegny fa hitanareo fa misy Sarah Jens misy mitovitovy fa tsy zaho
ia izaho atao tsy manoana an'izaniza zaho atao mbola tsy malaza zaho atao mbola va miezaka zegny mamoaka clip zegny dia matrakevana dia alefantsika amidrimina eto rehefa malaza za mbola verina mipody aminareo fa za mankatia resaka rythme zaho mankatia resaka fiainana za ma zegny hitanareo fa misy hoe zay misy koa zao hitanareo teo hitanareo problème tegny Amerika iny raha mba afaka koa zegny zegny manoana sarotra be ohatra anakay ma zegny mbola tsy ary nahita basy tena izy fa nahita basy ihany fa basy calibre 12 zegny tsy dia mampatatra loatra fa raha ohatra resaka ny Amerika regny zegny fihetsiketseny jeune contre ny resaka fananana basy hainareo moa zegny fa hoe sur 100 américain il y a 80 qui ont des armes raha za zegny comprendre an'izay hoe lehilahy 20 dia viavy 20 c'est ça satria sur donc sur 100 américaines il y en a 80 qui ont des armes ia zay zegny resaka hoe proportionnel lehilahy sy vehivavy ankoatran'izay moa zany hitanao koa fa resaka vanty mivarotra zegny moa mpanaraka lamody misy olo reo zegny mandafo misy mandafo lamba misy mandafo accessoire lunety misy mandafo kiraro hainareo fa zegny malaza hoe Adidas areo misy mandafo Adidas misy mandafo Sodida misy mandafo Asidad ia io anarana koa io mitovitovy fa tsy vrai le authentique zegny io zegny nanaovako hoe za mbo hitady anarana hafa aloha satria le raha vaviko que j'aime bien sala mifanakaiky le anarana dia zay zegny mantsiny manager hoe maninona hoe le Sara raha asina hoe izy tsy azo atao Georgette koa izy satria anao tsy mirotsaka ia ka sady mitovy koa hitanao taloha zegny misy cinéma hoe Malkila zao mivoaka koa ny film hoe Melkela antsika ma zegny mahay an'io karaha ty atao rehefa malaza ty dia mandeha manara-davana ka tampakevitra zany zaho fa à partir de maintenant et puis je finis je vais m'appeler iza ny atao anaranao iverina amin'ny asiko taloha ino zay asanao taloha zay Célestine Veiavy viavy Célestine pare ok ia dia ravoravo ny tafy taminareo teko i Veiavy Célestine Veiavy Célestine iany ary dia hotizantsika amin'ny fotoana ary ny ide sport izany tovolahy vao 15 taona monja imika sy faniry zanaky herbe efa fantandaza amin'ny rally no nanaovany andra lalaina Andriamasy misy Razavanjatovo fanadiadiana manokana androany imika sy faniry izay efa manana ny toerany eo amin'ny slalom aorian'izay dia isy ireo vaovao ara-panatanjahantena maro izay hoarahana ihany. Vorombe folo andray tena ambifolo taona imika sy faniry dia efa nahay sy nahafeny fitondrana fiarakodia. Ny findro tamin'izy roalahy ny fitiavana manamoro fiarakodia tao amin'irainy. Ny rany ihany koa no miezaka manoro sy mampita tsikelikely ny fahaizany. Le zany hatramin'ny mbola kely izy dia efa tia tomobile dia nahita ny tenako nanao rally koa dia efa tao anatiny mihitsy hatramin'ny mbola kely mbola vao 4 taona dia efa kilalao tomobile ohatr'izany dia tafiditra misetra izy rehefa feno taona mahazo manao slalom zany efatra ambin'ny 10 taona 5 ambin'ny 10 taona izy vao tena nanao zany fa efa nitondratondra tamin'izy efatra ambin'ny 10 taona. Makafy an'le rally makafy an'ny sport automobile. Ahoana fahitana zay manoana nisy telo mianaka ao anatin'izay zavatra izay. Ianao koa ve mba mitaintaina mahita azy roalahy manao course? Tena mitaintaina be mihitsy. Mika sy faniry misy évolution ka mbola mianatra izy aloha dia misontra fa mino fa mihe tsara foana izy misy évolution tsy mitovy amin'ny tamin'ny voalohany indrindra ny fandehan'izao tsy mitovy sy ny teknika tsy mitovy.
na izany aza dia tsy afaka nandray anjara tamina fananina izy ireo noho ny lalàna misy feno 12 taona mihitsy Mika sy Faniry vao nanomboka nirotsaka tamin'ny slalom. Le izy koa manaraka amin'ny fianakaviana marina koa zany hoe nanao dadanay dia manao koa izay. Dia dadanareo zany manoro nampianatra sa hoe misy fianarana hafa koa sady manoro izy manampy hoe ohatr'izao sy ohatr'izao ny fanaovana azy. Izy tsy masika fa atorony fotsiny dia raha tsy vitanay le izy dia miteny izy dia rehefa vitanay izy dia rehefa vitanay le ampianarana dia miara faly izay. Tena marina tsy mampianatra anazy hatramin'izao aloha fa nanao école tany andafy satria tsy mbola za koa lasa mitaintaina ao anatin'ilay tsy vitako le mampianatra anazy fa manoro hevitra fotsiny fa ny tena nampianatra anazy dia nanao école efa indrosa ny telo zay izy tany ivelany. Eri taona teo izay izy mirahalahy no niatrika ny fanana nasionaly efa nanantoerana izy ireo tamin'izany na dia metraka tanjo lasa avokoa azy Faniry dia manaiky ny fanahy mapetraky ny ray aman-dreny hatrany izy roalahy. Tena hoe nitsika aloha voalohany dia fianarana zay aloha condition izy roalahy am'ireo. Iny prioritaire iny rehefa tsy mandeha iny dia atsanina daholo ny zavatra rehetra fa iny ny prioritaire iny. Rehefa sanatria tsy mahazo mihoatra ny 13 de moyenne ny ampianarana ohatran'izany dia tsy misy ireo mijanona ireo zay aloha mibazyle izy le hoe zanaka marina mihitsy zay adrano tonga na tsy manao ntsony aleoko aloha mikarakara azy amin'ny resaka slalom. Larina fahatelo tamin'ny filarina ankapobeny Faniry tamin'ny dingana voalohany ho amin'ny fiadina izay tompon-daka Madagasikara slalom na ny slalom wins izay nikarakarainy team Mika Faniry teny Ivato ny farany nandrasa teo. Larina faefatra kosa i Mika. Niatrika aloha fitsapana roa ny barely Madagasikara ny herinandro lasa teo. Voalohany tamin'izany ny fandonana tamin'ny EPRV Togolais izay nitarihan'ny kapitaine Emmanuel Adebayor. Ny ravady sala samy tsy nitokony rotonta tamin'izany. Ny lalao faharoa kosa dia ny feona tamin'ny ekiperneny Kosovo. Nanantombo hatrany amboloany isika ary nahazo penalty rehefa voafingana natao amin'ny faritra tsy azo ivalozany voavy Paulin. Tsy tafiditra zo tsara nefa izany fa nidona tamin'ny Tsatoby na dia efa very azy Samir Ojkani mpiandry Tsatokazo sady kapitaine ny Kosovo. Nametraka ny lalaony amin'izay ny trena fizara-taona faharoa ireo mpilalao ny Bernard Challenge ka natafiditra bol tamin'ny alalany Albert Bonjaku. Azo ambaro nahazo tsapatsara isika tamin'ireo lalao roa ireo ka nahitana ny tsy mety mba harenina mialohan'ny fandonana amin'ny liona ny teranga Senegalais ny volana septambra avy izao ao anatin'ny fanitsanina hiatrehana ny fiadina izay tompon-daka ny Afrika taona 2010. Ho fisafidianina reo andrafitra ny ekipa-pirenena taranja basket 3 contre 3 sokajy latsaka 70 taona dia karakara fananam-pirenena Fédération Malagasy taranja basketball challenge national izay ataony 7 aprily avy izao eny amin'ny lapany fanatanjahan-tena Mahamasina. Isy solotenan'ny équipe régionale roapolo zany no antenaina ho avy eo amin'ny lehilahy 2 ny ekipa endrasana eo amin'ny vehivavy ankizy ekipa 9 ny tsara marihana angambany hoe tsisy vidim-pidirana le 3 contre 3 le 6-7 avril le ao amin'ny palais des sports eo. Ho fantatra orin'ity challenge national ity izay andrafitra ny ekipena Malagasy basket 3 contre 3 sokajy latsaka 70 taona hiaro ny volonam-pirenena any amin'ny fiadina izay tompon-daka ny Afrika atao any Alger ny volana jona avy izao. Eo amin'ny basket hatrany dia niova mpitantana ny klubany Tamifa avy any Fandrina. Fivana mpitantana izay ametraka paikady vaovao. Voalohany amin'izany ny Ahmatiana ny roplalao ao anaty sokajy vehivavy division voalohany. Hitaizan-kizy ihany koa ny Tamifa mba hanatrara ny tanjona lehibe ka izy mpanazatra frantsay hiary asa amin'izy ireo. Mpanazatra vahiny izay hipetraka ny Fandrina mihitsy raha nambara ny mpitantana ny Tamifa. Io mpanazatra avy any ivelany io frantsay izy hipetraka ny Fandrina mihitsy izy io io ary onona mihitsy zany hitaiza zany hoe zay zany anokatran'le hoe école de basket zay zany anisan'ny paikady vapetraka io ka nitanjona zany raha ny tena marina anomana mihitsy zahay akizy tsy ho an'ny hoe champion de mada fotsiny fa champion d'Afrique aloha ny tanjonay atao anatiny zay zany vina aloha atao anatin'ny 3 taona 5 taona tsy maintsy ataonay zany zay azahoana an'io champion d'Afrique io atao anatin'ny 5 taona. Manao antsova amin'ireo milatana sy petit basket noho izany ny Tamifa indrindra fa ireo zanaka ny distrika ny Fandrina mba hanatrarina izy ireo ny tanjony.
manomboka ny sabotsy lasa teo tena mikanjo ivelany masina sy ny alahady tena mikanja ny akany sambatra itosy ny fiadina zay tondakan'Alamanga taranja volleyball ahitana sokajy rehetra sy manomboka any amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny sokajy senior lahy sy vavy izany hatramin'izay dia eo daholo ihany rehefa namantarana n'Alamanga miampy izy tamin'ity satria ny gendarme zany nampiditra ekipa anankiray atao hoe Paul Analamanga izay fahafantarana anazy toa ohatrany hoe ireo gendarme tany Antsirabe no lasa niakatra eto Antananarivo dia misy koa ny gendarme hafa koa lasa mitondra anarana GSR tsy diso azy izay dia izany hoe ireo zany no vaovao eo amin'ny lehilahy ny vehivavy no mienana isa raha folo izy tamin'ny herintaona dia ekipa valo sisany amin'ity isan'ny lalao nandresa maro tamin'izany ny famondronan'ny VBCD tamin'ny GNVB sokajy senior la division voalohany na dia niezaka namaly anazy ary Loïka sy ny ekipany dia ito mbola matanjaka ry Erika sy ny tariny ao amin'ny Zandary lavony GNVB tamin'ny setatelonoatra ny VBCD resiny Kosfa tamin'ny setatelonray ihany koa ny Asie teo amin'ny sokajy lehilahy hatrany eo amin'ny sokajy vehivavy indray dia samy nandresy tamin'ny setatelonoatra ny VBCD sy Bizas ary GMVB nanoloana ny Asie CS Foire ary hafa tena tsara be zaho zay manano sport ihany fa sy tena maro mitsinjaka amin'ny resaka sur scène ça c'est du sport dia tsy maintsy manao an'iny moa zay dia avy eo misy ny mandeha manao shopping dia c'est du sport dia ny sport malefaka moa zany je le dis pas mais bon je pratique tsara dia tsara izany ijery ny akon'ny kolotsaina indray sika izao ary dia naraka ny akon'ny fampisehoan'ny Ainakoka satria dia ny zoma lasa teo no niakatsehatra teny amin'ny plaza Peflo i Ainakoka 15 taona ty aoriana mbola tsy afaka mbavan'ny mpakafy ireo hira izay nafantarana azy hatramin'izay izay no entin'ny Sonia Andrenirina sy misy razavazatovo amintsika eo ihany koa ny fanarahana ny seho izay nataon'ny ambondrona roa andro mifanesy feno ipokatsamanitra nandritra ny fampisehoana izay nataon'ny tarika ambondrona azo lazaina fa afapo tamin'ireo fampisehoan'ireo ny mpijery izay tafaresaka ihany koa tamin'ny Miora Miaranjatovo sy Zo Ranjesalama afaliana sy orakoraka no nitsenany ireo mpakafy azy raha nigadona teto amin'ny Lapiazo i Ainakoka fonatolotra izay no nentiny isantarana ny fampisehoana teto amin'ny plaza Ampeflo ny zoma lasa teo Dimambe folo taona aty aoriana mbola tsy afaka ambavan'ny mpankafy ireo hira rehetra nahafantarana azy hatramin'izay toy ny izy ane izy, mozika, tantara taloha, izy nisaona sy ny maro hafa. Profon'izany indrindra tsy naharitra ny mpankafy iray fa niakatsehatra ary nampiara-peo niaraka taminy. Isan'ny nokalohin'ny Ainakoka ihany koa teto ireo sanganasany vaovao izay irainy rehefa miantsehatra any États-Unis. Ankoatr'ireo dia nisy ihany koa ny vahiny tsy nampozina nandritry ny seho. Nahitra ora roa mahery teo moa ny fampisehoana. Nafinaritra eny teo daholo ny hira rehetra izay nataony zany. Nafinaritra be le. Tena nafinaritra be, tena afa-po mihitsy aza. Le farany teo mihitsy ka. Tantara taloha
nampatsiaro ny taloha be tamin'ny mbola zazakely. nahatsiaro ny taloha daholo ny rehetrarehetra. Merci beaucoup. Ena finaritra be tena le évolution any aloha zany tena tiako tsindrina satria tena lasa matakatra be izy a, lasa hita mihitsy hoe tena artiste international dia reharehan'ny Madagasikara. Toy ireo mpijery sy mpankafy afa-po tamin'ny sehoanatolony ihany koa iaina Cook sy ny ekipany. Finaritra be mihitsy nisy nostalgie be sady tsisy afaliana ohatr'izany le miaramira amin'le mpankafy anao nataloha amin'izao na manina le miaramira amin'le mpankafy zany tena ankafiziko indrindra dia niaranira tokoa ny olona androany dia faly be za. Tsisy mo tena le niteneniko tamin'izaho tao an-tseratra teo hoe raha tsy sempotra be dia hitan'ny olona hoe efa mitomany kely fa tena faly loatra tsisy je suis tena sans mots tena faly be mihitsy 15 ans mbola matadidy ihany ny olona tena faly be fotsiny. Je suis vraiment très contente. Merci. Taorian'ny seho teto amin'ny plaza un peu flou dia hitodo hiazo any Nosy Be indray iaina Cook ary ireo ekipany ao anatin'ny Nosy Be Jazz Festival. Tsy vavy ary tsy mifidy taona fa dia nahitana karazan'olona teto Antsahamanitra ny sabotsy sy omaly alahady. Feno hipoka ireo mpankafy nitarika ambondrina teto. Azo lazaina ho tratra araka izany ny tanjona napetraka ireo tarika ireo nandritra ireo fotoana roa ireo ny fampitakosina ny mpijery tonga namaly ny antso nankafy ny mozikan'ny tarika. Afa-po ihany koa ireo mpankafy raha ny fandaharan-kira no mendry be rano sy kiks nandritra ireo seho roa ireo. Tsy zay mbola kely zay dia efa nafantatra ny kiks dia tena tianay foana jusqu'à zay zao efa niteka 2 ans zanakay mbola tia ny kiks foana zay le vazony eto mihitsy zany no tena mahafinaritra anay satria mbola tsy hitanay hoe izy nasolo anazy. Fitiavako anazy mihitsy hoany mahatonga anaty dia raha mbola misy ny fampisehoan'ny ambondriny dia tonga foana. Efa tia foana ny andro zay fa zay avonjy. Tonga foana isaky misy fampisehoana satria mpankafy hatrafahany. Mbola hatramin'izao aloha mbola tsy miala ambondranao mihitsy hatramin'izao fa mankafy foana. Betsaka ihany fa mirevele filina pop rock mihitsy. Tsy miraty mihitsy moa zany rehefa misy spectacle dia ny hira tsara be foana izy mamoaka hira foana isan-taona dia ohatrany hoe manaraka toetrandro koa ilay izy misy tantarany fiainanao sy ny ohatr'izany. Mianoka tanteraka tanaty fampisehoana ny rehetra, saika tsy heny firintsony ny feon'ny tarika fa niara-ny redona avokoa ireo mpijery. Marobe ireo hira nampalaza ny tarika teny am-piandohana no nentina tamin'ity fampisehoana ity. Natsidiky ny tarika tamin'ireo mpankafy teto fa eritreritra hamoaka rakikira vaovao ienjehina amin'ity taona ity izy ireo. Rakikira fahafito ary hira roa isan'ny efa fantatra dia ny hira tiako hitoetra ary ilay hira maraina vao no ao anatin'izany. Mahafinaritra tena ia dia za koa ravoravo mahita ny artiste hoe mafeno za taloha mipetraka tany ambondrina mihitsy ay dia guichet fermé foana ako en général rehefa week-end tena
Guichet fermé foana ianao la telo dia fa guichet fermé ça va oui et mahafinaritra koa nahita ny aina cook masaka mihitsy ça moa zany mbola bon je fais négocier encore avec M. Robel enfin j'aimerais bien faire un spectacle plaza. Ouais, ça en général sur la plage mais cette fois-ci en plaza ça va venir. Eny ary dia mamarana ny fotoana koa isika alohan'ny anakotona-tsika ny pezina vaovao nefa ny a dia indro ny faminavinana ny mety ho ny toetry ny andro. Ny mety ho toetry ny andro izay vao vinavina ho an'ny tontolon'ny talata fahafito amby roapolo ny volana martsa izao dia fifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro amin'ny akabeany amin'ny faritan'ny Toamasina Antananarivo Antsirabe ary Fianarantsoa. Rosakorana kosa no vinavinaina amin'ny faritan'ny Antsiranana sy Mahajanga amin'ny folapolako ny andro iny ibalika ny masoandro any Toliary somary ambonimbony atonotony ny maripana moa zany satria ny maripana ambony dia hanodidina ny 4.3 degré any Toliary ary ny maripana ambany dia any Antsirabe 13 degré eo izany. Amin'ny 10 ora mahery 7 minitra no fiposahan'ny masoandro ary miletika amin'ny 9 ora mahery 1 minitra. Yeah, bon. Marana fotoantsika yeah. Juste za moa zany mbola tsy misy producteur et za ihany zany mamorona ny hira quoi mais juste mais je vais sur ma kelm noir il va comme ça sur des mis producteurs il y a il y a tenderness book ça ça me tient non net miteka non sponsoriseuse après ravoravo ny foko aminao ela zaho tsy nahitanao rehefa ngomangoma aminao zaho vavako zay mitalao midoboka mafy ny foko e tsy hita fa feno toloko nitareko dia mba tazano fa tsy hita idiran'angano sepitra be zaho e latsa-pitiavana hoa fa tsy fantatra re fa neziny heriny atrelony izy dia rehefa aveo mba on va continuer en fonction du feeling tu vois non mais ça vaut le coup Eny ary nisotranao ny ana taminay sady mbola tsisy titre Viavy Célestine moa zany ianao zao Viavy Célestine fa avant misy manager tamin'ny 67 tao zany izy hoe andao anao izy anaovana hira anao miditra studio dia atao hoe Sarah Jens dia zay ohatrany efa misy zany aleo miverina Viavy Célestine. Eny ary misotranao miaraka taminay samy tsara tokoa raha pisy ny fotoanantsika eto amin'ny logité mitoy hatrany ny fotoana eto amin'ny Dreaming veloma tompoko ravoravo ny foko aminao
Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous a présenté. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. Le JT. Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Le JT. Ankafiziny ny Le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Yoga ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel. Castel manolotra ho anao ny Le JT. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 5 centilitatra. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny Le JT. Assurance AVA tsinjovidiny zao no avy ny fianakavianao. Aro manolotra ho anao ny Le JT. C'est un vrai délice. Avec Bonobon, Le JT rempli d'émotions. Si mou. Si doux. Mogul, c'est trop bon avec Le JT. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits.